Satria alady tondranam-bavaka azy ireo ihany koa ny anio. Ho azay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ideresian-kalaza ary ame voninahitra an'Andriamanitra isika dia ho sokafantsika amin'ny Baiboly amin'ny Salamo 9. Salamo 9. Ny andininy rehetra amin'izany salamo izany no iarahantsika mamaky. Rehefa vitantsika ny famakiana ny salamo dia homanintsika ny hira fa 780. Tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Rehefa hitantsika ny salamo 9 dia ndeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehovah tomponay eo, endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao hoe ny lanitra ny voninahitra ao, avy amin'ny vavany anaty sy nono ny mpandrafianao, mba hampanginanao ny famorazana ratsy. Ratsireko ny lanitra, fahasandrafananao, tsy mafanao ny filanazavonao, inona ny olona no atsiavanao azy, ary zanak'olombelona no amandina azy. Rehefa nataonao mankeny ny Andriamanitra, rehefa nisatroana voninahitra ny fitiavanao, rehefa nampanjakainao amin'ny asa-tananao izy, zavatra rehetra rehefa nataonao azy mampanontolo, dia miotra manosiny sy ny rehetra, ary midibodo, mba manomana ny fiavanao azy. Tsy mandeha ny lanitra azy, tsy tomponay, endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen.
mivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masinao, izany no iram-polo loatra avy aty anatinay. Entinay midera sy mankalaza ary mamevonahitra anao. Le Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Le Andriamanitra nitantana anay ka tonga eto amin'izao tranonao masina izao zahay. Misaotra indrindra satria tombo no anay indray izany. Ahafahanay miantso ny anaranao, mamevonahitra anao. Tompo mangataka izahay mba ho atrehanao feno izao fotoananay izao, ka izay rehetrarehetra ataonay dia ho eniky ny voninahitrao. Asehoiro fa inonay marimarina na dia tsy hitany masonay aza, dia eto voanay ianao satria mihoatra ny roa sy ny telo izahay. Dia na ny hira, na ny vavaka, na ny famakiana ny teny, na izay rehetrarehetra ho ataonay eto, indrindra ny fandraisana ny sitraponao, dia ho voaray anay. Ary fanay masina no angatahanay feno, mba hahafahanay mifantoka, hahafahanay mandray izay rehetrarehetra ataonay eto. Ka izay tabataba rehetrarehetra izay afafon'ilay devoly sy ny forongony, dia tapaotsy anakery tsy anam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Fa aoka tsy handreha fa tsy mifeo anao zahay. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny fiaretanao miaino anay, satria fantatra efa tianay ianao. Izany vavaka sy fangatahanay izany dia atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: petraka ny fiangona. Dia tonga eo amin'ny famakinany teny soratra masina isika ry havana. Jereo ny bokintsika ao amin'ny Isaia mpaminany, ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Isaia mpaminany, toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Any amin'ny pejy 239 raha mitovy ny baibolitsika. Rehefa hita izany dia zaho amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tamin'ny androny Yahaza
zanaky Jotama zanaky Ozia mpanjakany Joda no niakaran-drezina mpanjakany Siria sy Peka zanaky Remalia mpanjakany Israely anafika any Jerusalema nefa tsy nahafaka azy izy. Dia nambara tamin'ny taranaky Davida hoe injao ny Sirianina efa mitoby any amin'ny Efraima ary nirondrona ny fony sy ny fony vahoakany toy ny firondrona ny azo any anala raha sy ny rivotra. Ary Jehova tamin'ny Isaia, mivoay ianao sy Seara Jasoba zanakao hitsenany Yahaza eo amin'ny farany lakan-drano amin'ny kamory ambony eo amin'ny lalambe mankany amin'ny sahany mpamotsy lamba ka lazao aminy hoe mitandremaka aza taitaitra foana aza matahotra ary eo ka tsy ho ketraka ny fonao no ireto tapaporoana roa midonaka ireto dia ny firehetan'ny fahatezeran-drezina sy Siria ary ny zanaky Remalia satria efa nanao saina ampidodoza aminao Siria sy Efraima ary ny zanaky Remalia ka nanao hoe andeha isika ananika ny Joda ka hampaharaiky tahotra azy ary anafaka azy ho antsika ka anangana ny zanaky Tabeala ho mpanjaka ao afovoany. Dia izao no lazain'i Jehova Tompo, tsy ho tanteraka izany ary tsy hisy izany fa ny lohan'ny Siria dia Damaskosy ary ny lohan'ny Damaskosy dia Rezina ary ao anatin'ny 15 taona dia ho ravan'ny Efraima ka tsy hovaniko firenena intsony. Ary ny lohan'ny Efraima dia Samaria ary ny lohan'ny Samaria dia ny zanaky Remalia. Raha tsy mety mino anareo dia tsy ho tafatoetra. Mbola hotoizantsika ny vaky teny. Izany dia hitantsika amin'ny Kolosianina 2 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Kolosianina 2 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zany no lazaiko fandrao isy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azy aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifalia sy mijere ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Koa tahaka ny andraisanareo any Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao amin'ny araka izany koa ka mamaka tsara ny miorina mafy ao aminy ary tafatoetra ao amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4. Filazantsara araka ny Jaona 4 raisintsika ny amin'ny 9:7 atsahatra hatramin'ny 9:7. Iaraka hitsangana isika hitsena amin'ny filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy. Izany dia milaza ny niverenan'i Jesosy tany Kana sy ny nahasitranany ny zanakalahy nitandapa anankiray. Ary tonga tany Kana ny Galilea indray Jesosy dia tany amin'ilay nampidininy rano divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba eto iny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody velona ny zanakao. Ary lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany dia hoy ireto taminy, omaly tamin'ny ora 7 ny alany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra ny ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy
fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Iaraka vavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao tamin'ny teny izay nivakiana taminay teo. Ny teninao manko dia fanilo ny tongotray sy fahazavan'ny lalanay. Teninao masina ka mahatonga fahariana vaovao aty anatinay. Teny mahavelona anay ary maharitra mandrakizay. Mangataka ny fanahinao masina ary izay ry Tompo mba hanazava izany ka mba tsy hanonay izay teny tsy avy aminao fa ny teninao irery ihany. Dia mpiteneniny molotry ny mpanomponao Tompo ary voninkazo izay mpanomponao rehetra. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. Mbola hampitomboina aminareo manakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio ry havako no alady arak'izay nambara teo amaranantsika ny fibanjinana ny lohahevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Andeha ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 2 ny 1:4 ka hatramin'ny 7 no andraisantsika ny hafatra sy ny sitrapon'Andriamanitra izay ampitainy amintsika amin'ity anio ity. Raha ny epistily ho an'ny Kolosianina ry havako dia epistily izay nosoratan'i Paoly ho an'ireo kristianina tany Kolosia tamin'izany fotoana izany. Iray amin'ny epistily izay nosoratana tany an-tranomaizina na ny epistilin'ny fifantorana izany. Vao tsy ela izay dia nambara tamintsika fa ny epistily ho an'ny Filipianina, ny Filemona, ny Kolosianina ary ny Efesianina, ireo efatra ireo no anatin'izany hoe epistily ny fifantorana izany. Ny fiangonana tao Kolosia ry havako dia anisan'ny fiangonana izay naorin'ny apôstôly Paoly. Saingy izao zava-nisy tsy nijanona naharitra tao izy, tsy nijanona elabe tao fa nanorina ny fiangonana ary rehefa avy eo dia lasa izy. Na dia teo aza nefa izany rehetrarehetra izany rehefa lasa ny apôstôly Paoly dia nisy karazan-javatra maro samihafa izay niseho nanahirana ny fiainam-piangonana tao Kolosia.
fa izao anisan'ny nampiavaka ny fiangonana tao Kolosia tamin'izany fotoana zany dia noho izy ireo nijoro tamin'izany finoana izany. Izany ry havako no lohahevitra izay andraisantsika ny afatra avy amin'izao soratra masina izao hoe fiangonana miroso amin'ny finoana. Fiangonana miroso amin'ny finoana, ahoana moa zany fiangonana zany? Ny fiangonana miroso amin'ny finoana ry havako voalohany indrindra dia izao mijoro amin'ny finoana an Jesosy Kristy Tompo. Mijoro amin'ny finoana an Jesosy Kristy Tompo. Andeho vakitsika ny andininy fa efatra sy ny andininy fa 5 amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina ity. Ary izany no lazaiko fandrao isy hampadiso hevitra anareo amin'ny teny tomarina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azaho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Raha tsy hivina ry havako dia anisan'ny antony izay nanoratana ny epistily ho an'ny fiangonana tany Kolosia ny fisiany fampianaran-diso izay tena nahazo vahana tokoa ary ny elo manerana ny tanàna izany. Ary izany no anisan'ny nampanahy, nampatahotra ny maro, na ina itera-doza satria mety hampivily ny finoany fiangonana raha toka tsy mitandrina tsara izy ireo. Anisan'ny fampianaran-diso tamin'izany fotoana izany ry havako dia ny fitaomana ny olona hiankina be loatra amin'ny lalàn'ny Mosesy. Teo ihany koa ny famitahany fahendrenana izay ambarantsika hoe filozofia nokatsahin'ny olona fatratra tamin'izany fotoana izany. Ary izany no nananaran'ny Paoly andreo olona ireo amin'ny andininy 9 mana hoe tandremo fandrao misy mahalasa anareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Fampianaran-diso tamin'izany ihany koa. Tsy nijanona tamin'ireo roa ny lalàn'ny Mosesy sy ny filozofia ihany, fa anisan'ny nahazo vahana ihany koa ka nampianarina ny olona ny fanindraindrana na ny fampiakarana ny anjely ho ambony noho i Jesosy Kristy Tompo. Izany anefa dia zavatra mifanohitra amin'ny fotom-pinoantsika kristianina. Izany fampiakarana ny anjely izany ka ampidinina indray Jesosy Kristy Tompo izay endrika Andriamanitra tsy hita maso ary lahy matota alohan'ny zavatra rehetra. Zany no ambaran'ny toko voalohany eo amin'ny andininy 5:20. Saingy na dia teo aza zany fampianarana maro samihafa izay mifanohitra amin'ny fotom-pinoana zany ry havako dia anisan'ny nahazo fisaorana sy fankasitrahana manokana ny kristianina tao Kolosia noho ny tsy fiovan'izy ireo sy ny fandrosoany tamin'ny finoana any Kristy. Tsy mitsahatra ny manazava ny marina i Paoly, ary mifaly ihany koa aza izy mahita ny fijoroan'ny kristianina tamin'izany fotoana izany, na dia tsy manatrika mivantana aza fa amin'ny alalan'ny epistily no anoratany ho an'ireo fiangonana ireo. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ny kristianina tao Kolosia dia nijoro tamin'izany finoana ny Jesosy Kristy Tompo izany mandrakariva, na dia nisy aza ny fampianaran-diso, na dia ny elo manerana ny tanàna aza izany mba hanozongozonana ny finoan'ny kristianina. Everiko ry havako fa raha ny zava-misy izay iainantsika ankehitriny dia tsy dia mifanalavitra loatra amin'izay zava-nisy ny aina ny fiangonana tany Korinto tamin'izany fotoana izany. Raha resaka fampianarana ny resana dia anisan'ny rivotra mitsoka eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny atao hoe fampianaran-diso. Ao ireo izay tena mijoro mihitsy fa ny lalàn'ny Mosesy irery ihany no mahavonjy, ary izany no tokony ho hajaina mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misy ndray ireo izay manindraindra manao zava-dehibe ny famantarana. Anisan'ny fantatsika ilay teny malaza hoe tsy mitory, tsy misy pirofo
izany fomba ny fiangonana ankehitriny, ny fahitana sy ny fahagagana no atao ho ambony miohatra amin'ilay Jesosy Kristy tompo izay mpamonjy. Manahoana ny finoantsika fiangonana manoloana ireny zavatra ireny. Isika fiangonana ve anisan'ireo izay mba hafaly sy azo fankasitrahana avy amin'ny tompo satria nijoro amin'ny finoana, sa anisan'ireo izay mora miovaova ka manaraka ireny fampianaran-diso ireny. Ny zava-misy ankehitriny ndry havako raha miresaka momba ny fijoroana amin'ny finoana ity isika, dia mbola maro ireo izay tsy resy lahatra, maro be ireo izay mbola misalasala, tsy mijoro amin'ny tena finoana marina fa miantehatra amin'ny fahitana ihany. Kanefa ny mahafiangonana ny fiangonana dia izay fijoroana amin'ny finoana an Jesosy Kristy tompo izay ihany. Izany no tena mahafiangonana antsika ry havako, ary mampandiny tena tsika raha mijery ny Mateo 4:4 izay nivakiana teo tsika. Ilay valo tenin'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny manam-boninahitra anankiray, ofisia mihitsy ilay ranama nananana zanaka tsy salama. Mateo 4:4-7. Jaona 4:4-7. Dia izao ny voasoratra nambaran'i Jesosy Kristy hoe raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hino mihitsy. Ity lehilahy ity mantsy dia mbola tsy resy lahatra ny Mahandriamanitra an Jesosy Kristy tompo izay foto-kevitra ambaran'i Jaona ny hinon'ny olona ny hanekena an Jesosy Kristy tompo fa izy no Andriamanitra, ka mihevitra izy ao anatin'izany fa raha maty ny zanany dia tsy misy na inona azo ataon'i Jesosy Kristy tompo intsony. Ary izany nahatonga azy niangaha fatratra hoe tompoko midina re dia izao dia ny mbola tsy maty ny zanako. Matetika no tsy mba manam-pinoana isika, tsy mijoro amin'izany finoana izany fa ferantsika ny fiasan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika ka heverintsika voafetra ny zava-misy izy. Ry havako, anisan'ny ohatra tsara tokony alaintsika tahaka, azontsika ampiarina eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny finoana izay nijoroan'ny reto kristianina tao Kolosia reto, izay nijoro tamin'ny finoana tokoa na dia nisy aza ny-rivotra nitsoka ka nentin'ny sasany handrodanana ny finoana marina dia ny finoana an Jesosy Kristy tompo. Mila mitandrina isika ao anatin'izany, aoka isika mba ho fiangonana miorina marina tokoa amin'ny finoana an Jesosy Kristy tompo. Ny zavatra faharoa ry havako izay hitantsika eto amin'izao epistilia nosoratan'i Paoly an'ny Kolosianina izao, dia ny fiangonana miroso amin'ny finoana dia mandeha ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Mandeha ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Andeha iarahantsika miombona indray ny famakiana ny 9 sy ny 7 amin'izao perikopantsika izao. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehanao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mahazotoa amin'ny fisaorana. Izany no zavatra nambaran'ny Paoly raha nanoratra izay ho taratasy izao izy dia tsy nijanona teo amin'ny filazana sy fankasitrahana ny zavatra tsara izay nataon'ny reto mpino ireto ihany, fa mitaona sy mitarika azy ireo ihany koa mba handeha ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Koa satria ireo olona ireo ry havako dia olona efa nandray an'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy azy. Noho izany dia tokony hifanaraka amin'izany ihany koa ny toetra izay ananan'izy ireo. Ny fitondrantena dia tokony hifanaraka amin'izay maha olona nandray an'i Jesosy Kristy tompo azy ireo izany ihany koa. Arak'izay efa hitantsika teo ry havako
ny fandehananao amin'ny Kristy izay amporiseny Paoly azy ireo dia tsy inona akory fa ilay fiorenana amin'ny finoana araka izay nampahafantarina sy natolotry ny apôstôly azy, araka izay efa nampianarina azy ireo ihany koa. Satria raha nanorina ny fiangonana tao Kôlôse ny apôstôly Paoly dia tsy nanorina fenanorina fotsiny ihany izy, fa nampitainy tamin'ireo kristianina ihany koa ny fiainana mifanaraka amin'izany maha-kristianina azy ireo izany. Izany no asa lehibe izay nitanterahany tao anatin'izany. Ary aza dino ry havako fa ny olona mandeha sy miorina amin'ny finoana ary tafatoetra amin'ny finoana irery ihany no ho any afaka mijoro sy manohatra ny fampianaran-diso na inona zavatra miseho, na inona fandripandrika mety ataony devoly Satana, dia ny olona mandeha amin'ny finoana izay tafatoetra ao amin'ny Kristy irery ihany no afaka mahatohitra an'izany. Ny olona mandeha ao amin'ny Kristy ry havako arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy 10 toy izao perikopa izao izay tsy voavakintsika teo dia ambara fa olona tanteraka. Satria maninona? Noho ilay firaisana amin'ny Jesosy Kristy Tompo, noho ilay fiombonam-piainana amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay ilay miara mandeha aminy. Mety manontany tena zao sasany amintsika hoe ahoana tokoa moa ny ampiaratsika an'izany fandehanana amin'ny Kristy izany eo amin'ny fiainana andavanandro izay atrehtsika. Andeha ry havako hiverenantsika kely indray mandeha ny Jaona 4 teo. Jaona 4 ny andininy 10 dia izao no ambaran'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ilay lehilahy hoe andeha mody velona ny zanakao. Ary raha lehilahy ninony teny izay lazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Izany hoe ny olona miroso amin'ny finoana sy mandeha amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia manaiky sy manatanteraka izay baiko ho ataon'i Jesosy aminy. Olona manatanteraka izay lazaina aminy fa tsy be fanontaniana azony ty lehilahy ty natao tsara ry havako ny nanontany an'i Jesosy Kristy Tompo, fa tsy izay ny natao fa nanaiky izay nambaran'i Jesosy Kristy Tompo taminy izy dia ny fandehanany mody any an-trano. Niary nino izy rehefa nandray izany tenin'i Jesosy Kristy Tompo izany? Toy izany ihany koa ny tantara izay hitantsika voasoratra atao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 7 teo izay mampahafantatra amintsika ny amin'ny tantara nanafian'ny Siria sy ny Israely any Jerosalema. Ka tao anatin'izany dia ny fanarahan'ny aza-mpanjaka ny tenin'ny Isaia mpaminany no anisan'ny nahazon'izy ireo fahombiazana ka tsy nahafahan'ny mpanafika ny tanàna tamin'io fotoana io. Nanaraka ilay teny fampaherezana izay nomen'ny Isaia ny mpanjaka, ary nytoy io tantara io ry havako dia izao: rehefa tsy nanaraka ny tenin'ny Tompo itsony iahaza fa niantehatra tamin'ny firenen-kafa, tamin'ny mpanjaka hafa, dia ravatreo ny tanàna. Anisan'ny voababo izy. Araka izany dia zava-dehibe loatra ho antsika kristianina ny fandehananao amin'i Jesosy Kristy Tompo ka manaraka izay baiko omeny atsika. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, mandehanao amin'i Jesosy Kristy Tompo toy izany ihany koa ianao, ary mihaino sy minono teny izay ambarany aminao raha toka tianao ny ho tafatoetra marina amin'izany finoana asaina hirosona sy arahantsika izany. Azadino fa marobe ireo izay te hanozongozona ny finoantsika, marobe ireo izay te hisintona anao tsy ho isan'ny olona hahazo sy handray ny fanjakan'Andriamanitra, dia ilay fiainana mandrakizay raha tsy mitandrina isika ry havako dia ho voasariky ireny fampianarana maro samihafa ireny. Raha tsy mifikitra amin'i Jesosy Kristy Tompo isika ka manaraka ny teniny dia aza mieritreritra mihitsy fa hahatohitra an'izany rehetra izany. Mitandrema ry havako fa izao vanim-potoana izay iainantsika izao dia anisan'ny vanim-potoana izay hisedrana ny finoana marina.
isedrana ny finoantsika kristiana hoe atraiza tokoa ny fiorenana amin'izany finoana an' Jesosy Kristy tompo sy ny fandehanana ao am' Jesosy Kristy tompo izany. Misy ireo zay teandrava ny finoantsika dia ny finoanan' Jesosy Kristy eto amin'ity firenena malalatsika ity. Ka raha vao tsy miaraka am' Jesosy Kristy tompo isika dia ho isan'ny olona izay voasarika izany. Noho izany ry havako dia aza adiny mandrakariva amin'izao fotoantsarotra izao ny miara-dalana amin'ilay Jesosy Kristy tompo mpamonjy atsika. Hazony ary asehoy mandrakariva ny finoana sy ny fanarahana ho azy. Raha vao miresaka finoana isika dia tsy foto-kevitra fotsiny ihany izany. Ka entina mandehandeha fotsiny eny za dia anisan'ny olona mino. Fa tokony ho hita taratra ihany koa amin'ny asa sy ny fomba mampanao izay maha-kristianina atsika. Aseho izany amin'ny fomba fiaina, amin'ny fomba fiasa, amin'ny fomba fiteny ihany koa. Isika kristianina ao anatin'izany fandehanana amin'ny Kristy izany dia tokony ho isan'ny olona azo alainy tahaka fa mampalahelo ny zava-misy ankehitriny eny ry havako. Mofinainantsika tamin'ny alakamisy tao amin'ny Korintianina, tsy misy olona azo alainy tahaka intsony. Mba firy ny olona sahy miteny tahaka ny Paoly ka mana hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. I Paoly dia nandeha tao amin'i Jesosy Kristy tompo ka sahy nilaza an'izany teny izany. Ho antsika kristianina rehetra eto amin'izao chapelle militaire amin'ny Pahibe izao, marobe ireo tompona andraikitra any anivon'ny toeram-piasana, any amin'ny asa-panjakana maro samihafa sy ny tsy miankina any. Asehoy amin'ny olona izay tarihinao izany fandehananao amin'i Jesosy Kristy tompo izany amin'ny alalan'ny fitondran-tena tsara. Ka ho modely alain'ny olona tahaka ianao, alain'ny olona izay eo ambany fifehezanao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny olona mandeha ao amin'i Jesosy Kristy tompo ihany ry havako manana izany toetra izany. Fa rehefa tsy ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia mandeha miaraka amin'izy, miaraka amin'ny Satana, ka dia i Satana ny tompo-pahefana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha fiteniko ry havako izay nambara teo dia izao: na amin'ny teny na amin'ny asa dia asehoy fa kristianina miroso amin'ny finoana masina ianao, ka sahia mijoro amin'i Jesosy Kristy tompo, sahia miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo ianao. Ny fandiniantsika izao lohahevitra izao no mifarana, fa ny fampiarana izay rehetra nambara tamintsika nandritra izay alahady maromaro mifanesy izay dia tokony hitohy mandrakariva ary ho fantatry ny olona hoe zany ny kristianina avy atsy amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny foloalinda, miaina sy mijoro amin'ny finoana an' Jesosy Kristy tompo. An'Andriamanitra irery ihany eny ry havako ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa ny fanatanterahana sy fiainana, ny fijoroana amin'ny finoana ka hiaraka andeha amin'i Jesosy Kristy tompo na inona miseho. Amen. Ry havana malatra amin'ny tompo manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay notoriana tamintsika teo dia ndehantsika rehetra hiaiky ny tsy fahamarinantsika ka hiombona amin'izao vavaka fifonana sy fiainkekeloka izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, efa nampanjakanao tamin'ny asan'ny tananao tokoa izay rehetra, ary ankehitriny mbola mahatsiaro anay indray ianao ka nomenao ny sitraponao izahay, izay mbola maneho isanandro fa tianao izahay. Misaotra ny amin'ny fitomanao anay indray ho fiangonana miroso amin'ny finoana. Misaotra ny amin'ireo afatra rehetra izay tianao iainanay tamin'ity
volana itya ary mbola nampianao ihany koa ankehitriny dia ny ijoroanay amin'ny finoananao sy ny andehananay ao amin'ny Kristy. Ankehitriny miaiky izahay ny tsy fahatanterahana izany satria manoloana ny fampianarana sy ny fisainana marobe izay mifanohitra amin'ny filazantsara misy ankehitriny dia toa tsy mahajoro amin'ny finoananao izahay. Indraindray koa dia ny fisainana ty anatinay na izahay mihitsy no mini mandika izany finoana izay nomenao anay izany. Ry Tompo Andriamanitray, ankehitriny miaiky izahay fa tsy tanteraka manoloana ny sitraponao, ary mino ihany koa nefa fa tsy manana mpamonjy afa-tsy ianao rery ihany. Tsy manana olona hafa afaka hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana izay fa ny ranao soa, ny ranao masina izay nalatsaka ao anay no angatahanay ankehitriny andrakotra anay ndraiky hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa ankininay feno ampelantananao ny fiainanay ary manantena ihany koa izay fa ho vita fihavanana aminao indray ahafahanay miroso mijoro hatrany amin'izany finoana izay efa nametrahanao ny fiangonana, nametrahanao anay tsirairay avy izany. Mandrenesa ry Tompo Andriamanitray ny vivavakay ary amin'ny anaranao irery ihany no anaovanay izany. Amen. Havana malarehetra amin'ny Tompo, mitsangana handray ny teny somafaly famelan-keloka izay omeny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia ampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindram-pony, fa tsitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Noho izany dia voavela ny elokareo noho ny anarany Tompo misaora azy. Sambatra ny olona izay voavelany sy mosara fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainjy ary tsy misy fikarakafanany. Amen. 5:7 voalohany sy ny faharoa no isaorantsika amin'ny Tompo.
ry andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao izay ny amin'ny famelan-keloka izay nyraisinay avy aminao indray ankehitriny. Mahatoky izahay fa manana anao ary mahatoky ihany koa satria efa vitanao ny famonjena anay. Zany ihany koa ankehitriny no mampitodika anay rehetra indray ifikitra mandrakariva ao aminao Andriamanitra ka mametraka ny fiainanay eo ampelantananao. Ankehitriny dia apetraka eo ambany fitarianao Andriamanitra ny fiangonana eto amin'izao fitaizam-panahy misy anay izao. Misaotra ny amin'ny asa maro isan-karazany ny efa vita sy ny vaovao izay atolotra ao an'ny fiangonana, ary ankehitriny dia ianao no membonahitra ny amin'izany rehetra zany. Nefa mametraka ihany koa izay ny amin'ny fandaminana rehetra na no an'ny fiangonana na no an'ny sampana tsirairay avy dia ianao Andriamanitra no hanolotsaina anay. Ianao ihany koa no hanome anay ny hery rehetra ahafahana miroso amin'ny asa ho voninahitra ao Andriamanitra. Ankinina aminao ihany koa ny tokantrano tsirairay avy, ianao no mahafantatra ny mahasoa anay, koa ianao no iantehery anay, ianao no iankina anay mba hampandesy hampirindra ny fiainanay tsirairay avy. Raha misy ny tsy salama dia ny tananao mahery no balisama hanasitrana azy ireny, ary eo ihany koa ny miatrika fahoriana vokatry ny valana retina izay nisy teto amin'ny firenenay. Ianao Andriamanitra hijery manokana azy ireny ary androtsaka ny fitahinao izay mananambiampy ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ankinina aminao indray ny asa izay atrehanay amin'ny herinandro vaovao io. Ianao Andriamanitra no hampandeha anay hatrany, hiara-mandeha aminay ka aizanay miazona sy mijoro amin'ny finoana amin'ny reny sehatra rehetra ireny. Isaorana anao Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'ny fanadinana izay vao avy natrehan'ny zanakao tamin'ny iny herinandro lasa iny. Isaorana ianao ny amin'ny fandaminana ary isaorana ihany koa ny amin'ny fitaovana sy ny hery rehetra nahafahan'izy ireo nanatanteraka izany. Ankehitriny dia ianao no anakinanay ny vokatra indrindra ho an'ny zanaky ny fiangonana. Apetraka ampelantananao kosa ny fandaminana ray aman-dreny ny mpianatra izay hiatrika ny fidirana indray. Nisy ireo izay efa niroso tamin'izany ary misy ny hiatrika izany amin'ny herinandro avy iny. Ianao Andriamanitra no hanome ny ray aman-dreny ny hery rehetra, ny enti-manana, ny fotoana, ny vola ary ny olona ahafahana miara-miasa amin'ny fiatrehana izany fidiran'ny mpianatra izany. Ankinina aminao hatrany ihany koa ny firenenay mba ho eo ambany fitarianao mandrakariva satria sambatra ny firenena izay manana anao ho Andriamanina. Izay rehetra tsy voatononay teo kanefa fantatrao fa mahasoa anay dia angatahinay indrindra amin'ny haben'ny indrafonao, ary ny vavaka nangatahanay teto anatrehanao aoka ny sitraponao no entinao mamaly izany fa tsy ny sitraponay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ny olona izay vavela heloka ry havana dia samy mijoro vavolombelon'ny finoany ka ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra no iarahantsika manatanteraka ho amin'izany. Fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Manambara finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tenanay fantatray sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao no misy zanak'Andriamanitra, ianao no manana ny teny fiainana. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe sy Andriamanitra. Afaka mipetraka ianareo ry havana. No mampanahy ny amin'ny ankatoko ny fandraisana ny mpanefana samy tompo fita amin'ny fitopolo amin'ny efajato ny andininy voalohany tsangana ny mpanefana samy tompo. Oh,
Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Korany anaty Sabata. Petraka ianareo. Tenin'ny Paoly Apôstôly anisan'ny mampahery indrindra amin'ny finoana kristianina nefa matetika tsy dia ao an-tsaintsika loatra. Niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo. Izany hoe itsika zany amin'ny Paoly Apôstôly dia efa any an-danitra. Miara-mitsangana amin'ny Kristy ianareo. Dikan'izany dia izao, misy zavatra anankiroa zany miseho amin'ny fiainan'ny mino. Misy zavatra maty dia misy zavatra velona. Tahaka ny Kristy ihany, misy zavatra zany maty. Ny andininy fahatelo miteny efa maty ianareo. Amin'ny fiainana Kristy aminy dia tsy teo ny tsy fetezanao faty no hahafaty anao, fa ny fetezanao faty no havelona anao. Rehefa tsy mahay maty zany tsika dia maty. Zay ny dikan'izany. Misy fotoana zany ho Paoly Apôstôly tokony maty ianao. Satria Kristy rehefa nifantsika tamin'ny fijaliana dia maty izy, dia inona koa ny maty niaraka taminy teo? Ny fahotana. Izay zany matetika tsy azontsika hoe misy zavatra maty miaraka amin'ny Kristy ao amintsika ao. Raha amin'ny fitiavam-bola tokony maty zany ao anatinao ao. Raha amin'ny fijangadjangana tokony maty zany ao anatinao ao. Fa misy zavatra tsy mety maty zany ao amintsika ao. Ary na maty ary fa sokirina indray velomina. Fa efa maty ianareo izy. Fa ny fiainareo dia miara-miafina amin'ny Kristy. Zany hoe misy zavatra tokony efa maty zany ao. Efa nitsahan'i Kristy tanambany sokirinao indray dia velominao ilay izy. Rehefa tsy mahay maty zany itsika dia tena ho faty tokoa. Fa mila mahay maty zany ianao. Raha amin'ny fahamamoana ohatrany tokony efa maty zany ianao. Amin'ny fangalarana tokony efa maty zany ianao. Satria ny olona mangalatra na mifamadika amin'izay ny olona maty afaka angalatra sa tsy afaka angalatra? Zay no dia izy. Misy zavatra tokony ho faty zany satria zany efa maty dia maty. Rehefa maty dia maty. Fa saingy matoa mbola manao tsy tena maty. Mody maty zany ny ankamaroan'ilay kristiana razoko tsara. Fa misy zavatra efa tokony ho faty. Ary zay koa mahatonga ny gasy tena mery misotro toka fa ny azy ny razana mbola meny toka ihany. Manko tsy zay mbola efa telo moa. Mbola misotro ihany jalala efa maty ariko. Fa misy zavatra efa maty izy izy. Efa maty ianareo ny fiainanareo taloha zany efa maty. Ary zay mahatonga raha misy olo amin'ny Kristy dia manina izy izy. Dia efa tokony maty ny fosafosa, maty ny zavatra rehetra ria, mbola sokirina. Fa misy zavatra kosa miara-mitsangana amin'ny Kristy. Izay daholo ny sary ny fandohaliana rehetra fa abidinitsika matetika. Matoa ny olon-dehibe atao batisa mandohalika misy dikany, fa avy eo izy atsangana meny pastera tanana. Misy dikany io. Ny dikany io dia miara-mitsangana amin'ny Kristy. Ny olona rehefa atokana, mpitandrina, mpiandry, mpanay mpanasa amin'ny tompo mandohalika iny misy dikany. Ny dikany anankiray fantatsika ihany ilay hoe fanetretena. Fa amin'ny dikany faharoa dia miara-mitsangana amin'ny Kristy. Zay ny dikany faharoa ary matetika tsy hay izay. Rehefa anaovana asana takan'izany izy dia mandohalika dia avy eo atsangana. Miara-mitsangana amin'ny Kristy. Inona avy no atsanganao miaraka amin'ny Kristy? Manangana toetra vaovao. Manangana fijery vaovao. Eto zany fijery ny tenenin'ny Paoly Apôstôly. Ka tsaho ny zavatra anambony. Rehefa mitsangana zany mbo tsy mijery midina foana fa mijery miakatra. Anankavanan'Andriamanitra misaina zavatra ambonimbony kokoa ho Paoly Apôstôly.
fa tsy izay tsy le fatin-javatra ao ambany ao foana fa mba miakara ambonimbony kokoa, misaina zavatra ambony kokoa, misaina zavatra nandanitra, zay le hoe miara-mitsangana amin'ny Kristy ianareo, mba fantaro ny toerinareo rahatr' zay anandanitra, mba misaina mijery zavatra lavidavitra kokoa, ary rehefa mivavaka zavatra lavidavitra kokoa fa tsy zavatra kaiky ihany, fa mila misaina zavatra lavitra kokoa tsika ambony kokoa. Paoly apôstôly fa tsy ny zavatra ety amin'ny tany ihany, fa tsy ny zavatra ety amin'ny tany ihany ny tamasy ihany, fa mamisaina koa amin'ny zavatra tsy tamasy satria miara-mitsangana amin'ny Kristy. Zay le fiainanareo Paoly apôstôly, misy zavatra maty dia midina ny ambany ihany, lasa sédiment. Patreo tsara efa nianatra mita hoe misy ny ro sédimentaire, zay ny fakofakon-javatra rehetra mitsika dia lasa lafika aminy, iny indray manjary zezika avy eo iakara. Misy zavatra maty midina, misy zavatra velona miara-mitsangana amin'ny Kristy dia miakatra. Raha vao tsy haintsika zay amin'ny fiainan'izay dia meo miaka midina eo foana amin'ny fiainantsika dia fampisitona midina dia miara-midaraboka dia zay. Fa misy zavatra tokony miara-mitsangana amin'ny Kristy, misy zavatra mbefa resy dia midina any ambany ihany. Zay ny fiainana kristianina atolotro Paoly apôstôly ho antsika izany. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay tompo satria ay zay maty. Mihinatra ihany zay satria ndraindray mody maty dia manjary mbola miaina amin'ny fakofako-mpahotana maro samihafa. Ay zay miara-mitsangana aminao, misaina zavatra ambonimbony kokoa, fahendrena ambonimbony kokoa, miohitra amin'ny fiainana, miezaka mahatakatra amin'ny fiainana. Zay na ahafahany mietsika ety amin'ny tany mivelona, ahafahany mandresy ny fahantrana koa, ny fahazaran-dratsinay rehetra sy ny toy izany. Mila misaina zavatra ambonimbony kokoa izahay, mihevitra zavatra lavidavitra kokoa izahay. Mampianara anay tompo, mampianara anay mandrakariva mba hiara-mitsangana ambony ka hikatsaka ny zavatra nambony ary amindevina zay tokony alevina rehetra ao anatinay. Koa manoma ampanahy ny mpanevana samy tompo rehetra hiatrika anao na ny entina ny tsy eto, mio azy zany fisaina ambony karazana izany dia ny fahendreny avy anambony zay madio mora lahatra ty fihavanana. Misaotra tompo. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo ny manana ny vaovao amintsika ny borao ny fiangonana ny amin'ny atolotra atsika hotokanana ny komity ny fankalazana zany faharoapolo taona nampitandrina fahadimy taona niaran'ny asa io mampanahy ho amin'izany isika. Ny ira fa 730 ny andininy voalohany no raitsika dia manasa ny filohan'ny fiangonana mivaditsika hiakatra tianlona anolotra ny filohan'ny fiangonana sy andray tanana azy miaraka amin'ny mpitandrina. 730 ry miaramila mandrosoa ny andininy voalohany. Mamerina ny araba amintsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Araka ny voalazan'Andray aman-dreny mpitandrina teo moa dia ho atolotra antsika androany ireo ny filohan'ny komity mpankalazana ny 15 taona nampitandrina ny Rakotojafy Mikaela niarana nompo teto amintsika, niarana nompo teto amintsika ary ny 20 taona nampitandrina azy mianakavy. Koa ampanitretena no ijoroko eto joroanay mivady eto amin'ny altara ny amin'izany. Efa nolazaina tamintsika ihany ny havana fa nanapa-kevitra ny birao-piangonana, nanapa-kevitra isika fiangonana fa tsy hamelana izany fotoana lehibe izany eto amin'ny fiangonantsika
indrindrandrindra amin'ny fiainan'ny mpitandrina sy ny ankonany ka nanangana ny komity mpankalazana. Dia efa misy moa ny dingana nataontsika, nisy ny fiantsoana ireo izay nanolo-tena, ireo avy ao misampana mba andrafitra an'izany komity mpankalazana izany. Fotoana lavalava izay, ny fotoana moa manantona ihany ny taona 2024 izay ankalazantsika an'izay fankalazana izay zany dia efa tsy ho ela intsony. Ny antony anankiray anisan'ny nananganana ny komity io dieny izao dia noho ny fandrafetantsika fiangonana ny 3T, ny tetikasa, ny tetikandro dia ny tetibola ny fiangonana ka rariny loatra raha ohatra ka tonga dia tafiditra ao anatin'izay 3T-tsika ho amin'ny taona 2024 izay ny fananganana ny birao. Koa rehefa nisy ny fanoloran-tena, nisy ny fampandiniana dia tapaka ary fa ny jeneraly Rarjon Seder mivady no hitantana ny birao fankalazana izay komity fa 12 taona na mpiara-manompa ny pasteur Gotsafy Mikael Menakavy teto amintsika sy nampitandrina azy ireo. Ka miangavy ianao mon général hiakatra ety amin'ny altara. Ireo izy mivady pasteur tsika fiangonana zareo no hitarika an'izay komity mpankalazana zay, atolotra atsika zany. Tekitsika zay andraitarana azy ny filohan'ny fiangonana miaraka amin'ny mpitandrina mivady. Ry ava-malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ilay rehetra ny fahasoavana sy fiadana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izao ary dia ho atolotra amintsika indray ny ireo olona rehetra izay mandrafitra ny biraon'ny komity ary koa ny mandrafitra ny komity ny fankalazana iray manontolo. Ka izay voatonona anarany tompo zany dia angaviana mba hiakatra ety amin'ny altara ho aseho ho antsika mianakavy ary rehefa avy eo dia anatosany fisofandrana zareo ny ray aman-dreny mpitandrina. Ny filoha moa araka ny vavalaza teo dia ny tenanay mivady zany ny filoha lefitra dia Andriamantoa Raharomampiandra Lolona. Mpiandraikitra ny tetikasa Andrianasolo Juvin. Mpitahiry vola Razafiny Maro Fitisoa. Mpitandrosoratry ny vola Rajoelison Hery. Mpitandrosoratry ny raharaha Lieutenant Colonel Andrinirina Soerika sy Rabe Sahala Lalao Sabasa. Mpanolotsaina Andretahina Josoa sy Razafy Mpanoarana Solange. Ao amin'ny serasera Andriamantoa Ratizafy Aina. Izay zany aloha ny mandrafitra ny birao ny komity ny fankalazana. Ka izao indray dia hiditra antsika amin'ireo olona rehetra izay nanolo-tena ny solon-tena ny sampana sy ny tena ny fikambahana atao amin'ny fiangonana mba andrafitra ny komity ny fankalazana. Izay voatonana anareo kosa dia mba angaviana mba hiroso eten'oloana. Général de brigade Germain Théodoro, Rakotarmana Nirison, Vlolotso Tina Lalao Arjona, Rana Efson Eline,
Razafina velo Soarlina, Randria Solo Tainjanahary, Rasoa Mananjaranahary Benjamina Manoisoa, Razaka Hamitsoa Hery, Rasolofinirina Fredy Augustin, Razafiarinirina Laurentia, Rakoto Malala Willy, Ramanatena Sovero Erinena, Rasoa Mananjara Fi, Andrianjafiena Anitra, Mananjara Félicité, Ratsimaoly Elisabeth, Razana Rasoa Holy Arzaka, Razaka Vololomana Volanirina, Rakotondramana Diamondra, Ramaria Arsoa Antarzaka, Andrijakamana Fidinirina, Ranora Armalala Vony Haja, Randriana Arsoa Paul, Ranjafy Arvony Pascaline, tsisy adino angamba ny lista. Dia miangavy ny Ray aman-dreny mpitandrina itsika hitso-drano ireo mpikambana ao amin'ny birao sy ny komity ny fankalazana. Manaza antsika ary todika aty amin'ny alitara masina. Fomban'Andriamanitra ry havana ny miantso olona natateraka anjara fanompoana amin'ny fiangonana, ka niafitra ho antsika fiangonana dia mpanohana azy ireo isika vavaka ho azy ireo, tsy ho mpanometsiny na mpanenjika azy ireo isika fa hanampy azy hataterahany ny andraikiny amin'izany. Hoy ny soratra-masina eto: tandremo tsy ho lavinareo izay miteny fa manekeny mpitondra anareo. Ho anareo kosa, hoy ny Tompo, tsy miova izany voalohany izany ny farany. Jehovah niantso anao hatranomboka nilazany hoe mpanompoka ianao. Efa nanindry mpiambina mandanao ary Jerusalema mandrakariva n'andro na alina tsy mahazo mangina ireo. Ianareo izay mpampahatsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra, aza mamela azy mandra-panao ny Jerusalema mafiorina. Koa mieza mitady fahamarinana toe-panahy, finoana, fitiavana, fanetretena, miadiny ady tsara ny finoana, ary aza manadiny ny fiarahantsika miangona mahazo toa amin'ny fanompoana ny Tompo. Amen. Ivavaka isika. Re Andriamanitra tomponay reto, reto mpanomponao reto izay safidinao ny amin'ny fandoro-tena masina amin'izany komity ny fankalazana izany. Koa amin'ny anaranao no anokarana azy ireo andray izany toerana mahakomity mahabirao azy izany. Efa amin'ny anaranao izy ireo toroanao hevitra amin'ny fananao masina hitarika any amin'ny lalina tsara rehetra, ka ny fahasoavana tafinao azy ireo. Kanao Andriamanitra hiara-fampitatana amin'ny fiangonana mandritra ny tetika asa manontolo ho fampandrosoana ny fiangonana, hanohanana ny asa fitoriana noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fiavandriamanitra ray fampiraisana ny fanamasina hitantana anareo, hanolontsaina n'olom-pahendrena anareo izy, ka ho saina ray sy vavaray ny ranony mankalazan'Andriamanitra rain'i Jesu Kristy Tompontsika. Ho azo ny voninahitra ho aminareo ny fiadanany. Amen. Dia amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary ny fanamasina, amin'ny anaran'ny birao ny fiangonana, amin'ny anaran'ny fiangonana dia mametraka anareo amin'izany toerana mahabirao sy mahakomity izany izay fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mahazo mitekitsika ry havana todika amin'ny fiangonana. Dia atolotra ny filoha ny fandraisam-pitenenana mifanentanana. Isaorantsika Andriamanitra fa noho ny fitantanan'ny fiainan'ny fitazam-panan'ny protestanta ho an'ny filohan-day eto amin'ny fiangonana miaramila eto Ampahibay, dia totosa soamantsarandroany zany ny fanokanana ny birao sy ny komity ny fankalazana ny faha-20 taona na mpitandrina sy ny faha-15 taona ny arahana nompo tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina Rakodisavy Mikaela mianakavy. Ho an'Andriamanitra irery any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Isaoranay tokoa ny ray aman-dreny mpitandrina, ny filohan'ny fiangonana mivady, ny birao ny fiangonana ray manontolo, ary isika kristianina rehetra Tsakanavaka tamin'ny nametrahana an'izao nametrahananay ho mpikambana ao amin'ny birao sy ny komity izay natao hitantana sy handrindra ny asa rehetra mifanandrify amin'izany fankalazana izany. Andriamanitra ny tompon'ny asa fa dia isika rehetra kosa dia samy hiara-misalahy amin'ny fanatanterahana izany fankalazana izany mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany.
ao anatin'izany fankalazana zany dia misy ny teny faneva zay noraisina ary atolotra antsika mianakavy mba hoentsika mankalaza izany faharoapolo taona sy ny fahadimy ambin'ny folo taona zany dia toy izao zany teny faneva izany fa andry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Korintana faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Izany teny faneva zany no aingam-panahy hoentsika manatanteraka ny asa rehetra izay hoentina anatanterahana izany fankalaizana izany. Tsy hoe mankalaza feo mankalaza ihany koa nefa tsika fa misy ihany koa nefa ny tanjona sy ny zava-kendrena ao anatiny zany fankalaizana zany dia ny fanavaozana sy ny fampitomboana ny aim-panahy eo amin'ny fianakaviam-beny ny fitaizam-panahy. Ka ny zava-kendrena zany dia ny fampifandraisana ny zanaky ny fitaizam-panahy eto an-toerana sy ny any ivelany. Manarak'izay dia ny fampiorenana ny finoany ny tsirairay sy ny daholobe. Ary farany dia ny fanohanana mpitandrina amin'ny asa fitaizam-panahy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana miaramila eto Ampahibe ny fahatrarana izany fahadimy ambin'ny folo taona ny arahana nompo tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotovavy Mikaela Menakavy ary izay ho tanterahantsika amin'ny taona fa raiky amby roapolo sy roa arivo io. Ary ny fanandrify araka an'izay araka ny voalaza teo ihany koa dia feno roapolo taona ny nampitandrina azy. Ko raha ary ny sitsy tokoa zany araka ny fanapakevitra izay niraisin'ny Paoly lazain'ny filohan'ny fiangonana teo raha ankalazan'Andriamanitra isika noho izany fahasoavana lehibe izay nomeny antsika izany. Ko eto dia efa tafajoro moa zany ny komity araka ny voalaza teo izay hitantana sy andrindra ny asa rehetra araka ny voalaza. Mitarika fotsiny ihany izahay fa isika fiangonana ray manontolo no entanina hiaraka anao soroka miara-milanja sy tongotra miaraka mamindra amin'ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay ho tanterahana mandritra izany fankalazana izany. Ka ho fanombohana ny asa ary dia anatanteraka fivoriana zany ny birao ny komity ray manontolo amin'ny asabotsy ho avy zao fa raiky amin'ny 3 oktobra amin'ny roa sasany eto amin'ny fiangonana mba anombohana zany asa ary ny ho fanombohana izany dia ny fandinihana ny tetikasa ny tetiandro ary ihany koa ny tetibola izay hoentsika anatanterahana ny fankalazana. Ka entanina ny sampana rehetra zany amin'izay satria dia samy hitondra ny volavolan-kevitra izay efa nomanitsika ao ihany koa ireo solontenan'ny fiangonana izay efa nandrafitra izay ny komity zany. Mety misy ihany koa amintsika kristianina manana tolo-kevitra dia aza misalasala manantona ny biraon'ny komity na ihany koa manantona ny biraon'ny fiangonana mitondra izany tolo-kevitra zany izay ho arafitsika ao anatin'ny tetikasa ny tetiandro ary ny tetibola hoentina mankalaza ny manateraka ny fankalazana ny faharoapolo taona sy ny fahadimy ambin'ny folo taona. Zay no fanetarana fohy tsotra ka dia manatenantsika rehetra mba hiara miasa tokoa sy anatanteraka ny fankalazana amin'ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo iny. Raiky amby roapolo sy roa arivo dia ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Dia afaka mamonjy ny toerantsika isika mianakavy. 300 iraitsika ho mariky ny fiarahantsika amin'izy ireo ataontsika mitsatotsatoka endrika sarika mandra-pahatongavan'ny rehetra amin'ny toerana.
nitsikitsiky vety anatin'le kasobosa aloha nanao le hira sa montotra ao anatiny tsy ay sotra tompo ireto avantsika reto amasinina fanambadiana amin'ny 1 oktobra zakavola malalina arivo Mikael sy bodina valina ivaity asanao zareo ato zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana Mika Mitterrand sy herinantenana Françoise sy Tanela ato amin'ny ilany ato zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana Ravelonjatovonjivaniaina sy Andrenay Votina Vatsoa Nirina reo izy ireo dia mivavaka ho anareo ny fiangonana dia manentana ny sampana rehetra mbola volany amin'ny tetikasany sy ny tahaka an'izany ny nareo koa ny mandahatra ny momba ny fotoana ivoriana manaraka ny fahamena ara-pahasalamana fantatsika fa tsy mbola tena lasa ny aretina nareo ny mandamina amin'ny fahendrena men'Andriamanitra nareo amin'ny zavatra rehetra ny mpiandraikitra amperinasa amin'ny mpanazava mihaona amin'ny mpitandrina rehefa mirava ny fotoana ny anatin'izany koa azadinoana ny raha tsy diso ny sampana fifoazana nanao tetezamita ny fahabangan'ny toeran'ny flo rehefa tonga ny fotoana mahamety anavanareo fifidianana dia mampiomana ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana nareo rehefa hifidin'ny flo satria tsy maintsy misy olotenany birao ny fiangonana manatrika izany fivoriana izany so adinontsika misy olotenany birao ny fiangonana vao mahazo mifidy ka dia azo adinoana ny mampahatsiaro ny birao zany rehefa hitanareo le daty anaovanareo an'izany dia tahaka izany koa ny any Mentomolala raha tsy diso mbola tsy mbola ny raisin-tanina le flo vaovao raha tsy diso sa efa vita moa tokony tena amin'ny birao koa nareo ny fiangonana amin'ny fotoana mahamety dia mba miaraka raisin-tanina zany izy sy ny any filohan'ny sampana fifoazana zany amin'ny fotoana mahamety zany iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika ao ny koral afaka mira ao anatin'izany ny AFF dia manjakandrina misy fandaminana efa nataon'izy ireo ny birao mpitandrina dia efa mandeha ara-dalàna ny larobia ariva sy ny zoma ariva ho antsika izay mitady ny fiainam-panahy sy ny manana olana sy ny manana raharaha momba ny sakrameta efa miandry anareo ao izahay sotra tompo
misy ny asa sy fampirizina ataon'ny mpiandry aorian'ny fampompavahana asena ianao zay mangitahita amin'izany. Misy anefa ny fipetra samihafa momba ny ara-pahasalamana dia tsy maintsy arahantsika ara-dalàna ireo mba tsy hananana iasy ampilamina antsika mianakavy. Ny raha voalahatra no raintsika dia tolotra ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Andriamanitra zay efa tianareo ka manomenareo fampinoana mandrakizay. Andriamanitra zay manomenareo fanantenana. Izy ane hiaro ny fanahinareo, hiaro ny tokantranonareo, hiaro ny ainareo, hiaro ny taranakireo tsy hanantsino ho tanteraka, ho tahinana mandena amin'ny toetra naiza naiza lehanareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ka tahaka nandraisan'ny Kristy Jesosy Tompo dia mandehanao amin'ny koa ianareo araka izany, mamaka tsara sy miorina tsara ho amin'ny tavatoetra amin'ny finoana toy nefa ny ampianarina anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Ho an'Andriamanitra rerin'ny voninahitra amin'ny dia kopakopahina sy olo-pandraisan-tanina ireo olona akaikinao io misaotra Tompo.